Vatsimpana etni pasteur Barbier. Manoloana ny tsika ny filazantsara ny Jesosy Kristy nisoratany Jona toko 12:20 ka hatramin'ny 3:30. Alohan'izany iondrika ivavaka isika riavana. Raha io lehibe tokoa ny fitiavanao anay sy ny famondram-ponao. Mbola nanomezanao anay zao tombonandro mpahavelomana izao, manambara ny fitiavanao tsy hita lany aminay zanak'olombelona. Mankasitraka indrindra dada malala izany dahatso, satria tsy namelana irery anao tamin'iny alitsary-pahafatesana iny, fa nandidy ireo anjelinao ianao nitovy manodidina ny toerana misy anay, satria mantsy ny teninao milaza fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia didinao tokoa. Koa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao zahay iray malalo, manantona anao ampanetretena, midera ny fahatsaranao, mankalaza anao, manome voninahitra ny anaranao, satria Andriamanitra tsara tokoa ianao, alfa sy omega. Tianay amin'ny fitiavana tsy mety levina. Mankasitraka Jesosy, mbola nanomezanao anay indray fotoana sarobidy tahaka an'izao, ahafahanay mitombo fahalalana tsara ao aminao, ahafahanay indray manovy hery, satria hitanao mantsiniady anay etỳ antany. Mamindrafo aminay mamelany elokay tsy medrika andrany fitiavanao zany zahay, betsaka ny miraparapa anaty miaizina amin'izao fiainana izao fa zay kosa mbola indrafonao, mbola fany mieny ny filazantsara soa avy aminao tompo malalo, sasombranao madio zahay. Metezanao ikosoka zay rehetra petipeti-pahotana eny hatramin'ny kely indrindra aza. Tompo, mba tsy anatsiny eo anatrehanao zahay sakafo ny teninao Jesosy, fanamasinao izay fanampanoratra an'izao teny masina izao, no irina isangatana koa amin'izao fotoana izao, ikasika ny fomba mampananay miomba nyty mpanombotsy masoa ianao Jesosy, tsy mendrika akory anie. Tanonina ny anaranao masinasa, kanefa ho ianao tsy tonga iantsony marinao, fa ny mpanombotra tahaka anay, dia indra-panaka tahaka nyty mpanomponao ity, koa dia nindrafonao re Jesosy, afaka mitory ny filazantsaranao amin'ny fahamarinanao sy amin'ny fahamasinanao. Misaotra tompo, ho terako mandraka izay mivoninay trao. Aleluia. Amen. Ny teny izay ampiarezanantsika ary dia ao amin'ny Jona araka ny voalaza teo, filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Jona toko 2:20 ka hatramin'ny 7:30. Ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta manao hoe, ary misy Grika sasany tamin'izay niakatra hivavaka tamin'ny andro firavoravoana, ary izy ireo nakany amin'ny Filipo avy tany Betsaida any Galily, dia nangataka taminy ka nanao hoe, tompoko, mba tahahitany Jesosy zahay. Dia lasa Filipo nilaza tamin'ny Andrea, ary Andrea sy Filipo lasa nilaza tamin'ny Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe, tonga ny fotoana hankalazana ny zanak'olona, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty, dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia havokatra be. Izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany io amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy dia aoka izy hanaraka ahy, ary izay itoerako dia ao koa itoeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia hankalaza azy ny ray. Ankehitriny mangorohoro ny fanahyko, ary ahoana no holazaiko? Raha io vonjeo aho ho afaka amin'ity ora ity, nefa izao no miaviko ho amin'ity ora ity. Raha io mankalaza ny anaranao, dia misy feo avy any an-danitra nanao hoe, efa nankalaza azy aho ary ankalaza azy indray. Ary ny vahoaka izay mitsangana teo ka nandredy ananao hoe, kotrokorana izany. Hoy ny sasany, anjely no ny teny taminy. Jesosy namalika nanao hoe, tsy noho izaho no nahatongavana izany feo izany, fa noho ianareo. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao, ankehitriny ny Andriamanitra izao tontolo izao no horoahina. Ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany, dia hitaona ny olona rehetra hanantonahy. Izany no nolazainy hanambara izay fahafatesana efa hiaritany. Amen. Ray Masinao, mana masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao
ny fahamarinana. Amena. Mamakivaky ny herinandro masina isika izao ry havana. Eny amin'ny andro faefatra amin'izany herinandro masina izany. Araka ny fampaherezana lohateny ny fampaherezana teo dia hoe ilay lalam-pamonjena tsy manam-paharoa manakambara amintsika ary mitompo. Ao anatin'izao teny izay henontsika izao. Ka toy izao indray ary ny fizarana telo hoentina hanazavaina amintsika ary tiako mba hiletika ao anatin'ny fosiny fanahintsika. Izany hoe ny alala ny lalam-pamonjena no entin'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra ilay tsy nananota tonga ho avitra ho any maro. Ilay lalam-pamonjena tsy manam-paharoa hoe eny hoy ny teboka voalohany hoe anatin'izany lalam-pamonjena zany dia misy ny fankalazana ny ray. Ary manaraka an'izany anatin'izany lalam-pamonjena tsy manam-paharoa zany dia isy ny famonjena ny olona. Anatin'izany lalam-pamonjena tsy manam-paharoa izany dia isy ny fitaomana ny olona ao amin'ny famonjena. Zany ry havana. Teboka telo. Tiako horaisitsika raha sitraka amin'ny diany io tsy. Voalohany indrindra ny fankalazana ny ray. Tsy mora izany ry havana. Tena tsy mora izany. Fantany Jesosy hatramin'ny voalohany izany. Izay lalana tsy maintsy alihany izany. Satria dia soro-dalana ry havana. Voatendry ny ray. Ka tsinjony fa tsy ny sitrapony. Fa ny sitrapony ray no ahafahany manatanteraka izany famonjena izany. Fantany izany. Hatramin'ny hitadiavan'ny Herodazy ho vonoina raha vao zaza teraka izy. Ny fitiavana izay andeha hamono azy dia nandritra ny fotoana izay nanaovany raharahany tetỳ tany. Ary tao koa ny hamandriana azy amin'ny teniny izay nolazainy. Eny ny anjadiny fahoriana maro izay tsy maintsy hiatra aminy. Toy ny hoe ranomaso, asasarana, hanoanana, kapoka, satroka tsilo, eso, latsa. Eny, zany rehetra izany no hitondrany Jesosy ny vokatry ny odiny olombelona. Nefa na dia izany aza ny zavatra tsy maintsy ho lalovany ry havana. Dia zao, tsy nitaraina tany amin'ny epaka izy. Tsy nandosy Paolina izy. Ary samy zay taminany Isaia azy hoe lehilahy ory ary efa zatra fahoriana izy. Ary vatanterany mihitsy Jesosy Kristy tonga avy Nazareta ny laza. Aoka ozy tsy ny sitrapoko no hatao fa ny anao. Eny ry havana. Izy no ny anarantsika ilay hira hoe ny tenako rehetra atolotra anao. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Zany dia tsy inona tsy akory. Araka ny teboka voalohany teo hoe mba hankalazana ny ray. Nankalaza ny ray izy. Na tamin'ny mora ry havana. Na tamin'ny sarotra. Koa izy mirany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana ambony. Noho ny anarana rehetra. Ary nanekeny lila rehetra fa Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Ny tompo voninahitrin'Andriamanitra ray. Izany dia no hamarininy Paoly ao amin'ny Filipianina toko 2 andininy 7 ka hatramin'ny 1:10. Ry havako malala. Ry mpiara-miazakazaka mandiha ny herinandro masina. Tsarovy ny teny Jesosy eto hoe raha misy olona ozy manompo ahy dia aoka izy hanaraka ahy. Ko dia sainy mandrakariva fa ny lalam-panentren-tena izay nilalovan'i Jesosy dia miafara amin'ny amboninahitra izany hoy ny filazantsara manamarina an'izany hoe izay manitry tena no hasandratra ary izay manandra tena no hahetry
mbola no amarininy koa izay tiany ainy no mahavery izany, fa izay makahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandraka izay. Rehefa zany de mitarika tsika koa amin'ny teboka faharoa hoe famonjena ny olona araka ny andininy fahafito amby roapolo. Mahagaga loatra ry havana ny famoram-panahy ity Andriamanitra ivavahantsika ty sy ny fitiavany itsika izay asehony ry havana amin'ny famonjena ny olona rehetra ry havana. Mitady izy, mikatsaka ny lalana izy mba hamonjena ny olona rehetra ry havana. Io tsy akanavaka io, tsy mijery volokody io tsy mijery fiaviana io. Eny ry havana malala, nanome ny teny fampanantenana sy nanolotra azy ny lalàna izy ho fitaizaina ny olona tamin'ny testamenta voalohany aloha voalohany indrindra, kanefa fa ny tena zava-dehibe dia nitanterahany izany tamin'ny nanomezany any Jesosy zanany, ary nanohy izany koa ny fanahy masina. Ary io fanahy masina dia mbola miasa mandrakariva mandraka ankehitriny amintsika tsirairay avy mba azahoantsika zany hoe famonjena izany. Ka de zao ny tiako lazaina aminao, azo lazaina zany ry havana fa voavonjy ange ny olona noho fitiavan'Andriamanitra, ka asakasaky n'izay tsy hinony zany famonjena izany ry havana, fa ny famonjena ny fankalazana ihany inge nataotsika hoe zany pasika izany fa efa vita inge ny famonjena ry havana. Ary zany tenin'Andriamanitra hoe indro izy, indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotaniny zao tontolo zao, fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanany hanameloka fa ahoana hamonjy, ary tsy tonga ho tompoina fa hanompo ka hanolotra ny ainy hisolo ny maro. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ry rahalany Kristy Jesosy avy any Nazareta sy ry anabaviny Jesosy Kristy avy any Nazareta, fantatrao va? Tsaronao ao am-po va? Fa voavonjy ianao, moa azonao an-tsaina fa mbola mivoa ho anao ihany koa ny varavarana ny lanitra noho ny famondram-po sy ny famoram-panahin'Andriamanitra. Kaneo azy zany teny zany mitarika atsika hoe mibevaka, miverena hatrizao hoe ka hararaoty miandro mpamonjena. Ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao, izy no manambitamby hanatonanao izao. Tsy zavatra mora ny navitany an'izany, fa hoy ny tomponao hoe araka an'izao teny hentsika teo zao, mangorongoro ny fanahiko. Fa izy tenany araka ny voalazany andininy 420 no ilay voambary latsaka amin'ny tany ka maty mba hisy vokatra. Zany hoe vokatry ny otatsika olombelona izany. Koa raha mba miditra fiangonana ihany ianao ka tsy mbola mahatsapa n'izany famonjeny Jesosy Kristy izany de zao de mitadiava azy tahaka an'ireo Grika eto hoe ahoana nolazainy tamin'ny mpianatra, tahahita ny Jesosy aho. Mba izany koa ny saintom-potsika anatin'izao lalany azo fijaliana izao. Tahahita ny Jesosy aho. Teboka fahatelo, fitaomana ny olona ho amin'ny famonjena. Hoy ny andininy 3:30 farany teo hoe tsy taminy nanandratana azy ihany no nanomboany ny fitaomana ny olona ho amin'ny fanjakana lanitra ry havana, fa zao nataony ho tena hoe raharahan zany misiony mihitsy raha miteny baiko ny filazana azy. Zao santatry ny fitaomana ny olona rehetra taty ambonin'ny tany ny ireo mpiandry ondry sy ireo magy izay solotenan'ny Jesosy, solotenan'ny Jiosy azafady sy ny jentilisa. Tsy nisy ataony ho tena raharaha
rehefa nanomboka ny asany Jesosy, afa-tsy ny taona ny olona no nataony, ny taona ny olona izy. Na dia nanana ny endriky Andriamanitra azy izy, dia nafoy izany mba hahazahoan'ny olona rehetra. Ny olona rehetra hoy aho averina indray hanantona azy. Ka dia nanesy teny izy mba hahazahoan'ny ambany, nampiseho fitiavana izy mba hahazahoan'ny olona rehetra. Ny famoahany demony, ny famasitrana ny aretina, ny fandraisan'ny malahelo sy ny mahantra, dia ireny no nahazahoan'ny olona rehetra mba ho anina ho mambra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fantany mantsy ny fahombiazana izany fitaomana izany, ka dia hoy izy hoe, ary izao izy raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anantonay. Zany dia manambara nge zany, manambara ny hafatesany nge zany eo amin'ny azo fijaliana araka ny 7:30 teo e. Ka dia nanantena ary ireto fahavalon Jesosy fa hiparitaka hatramin'izay ary ny olona rehefa voataonany rehefa maty izy. Kanefa ry havana, izay ny tena zavatra vaovao maro soa hampaherezana anao kristianina, fa ny fahafatesan'i Jesosy no heveriny devoly ho fandresena ary ho fanafoana ny asany. Kanjo ry havana, diso paika izy. Kanjo ny fahafatesan'i Jesosy Kristy dia tonga karazana hoe amin'ny fiteny baiko ina moa ty imo andriamby ny taonan'ny olona rehetra hanarakasika. Dia zao atonga ny olona hikambana amin'ny tompony. Fa zao kosa nefa nanaovan'i Jesosy fitaomana izany tsy tamin'ny hery na ny hoe basy amandefina na tery vaimanta fotsiny, fa ny fahafatesan'ny Jesosy, ny fahafatesan'ny Jesosy. Ka ny herin'ny fahamarinana sy ny herin'ny fitiavana sy ny fahafatesan'ny Kristy midonga ary fitaomana izao tontolo izao mafiatoka sy taranaka maditra izao, hanantona an'Andriamanitra ka manana didy ianao ry kristianina hafako, manana andraikitra anao ry kristianina hafako, hambarao Kristy Jesosy voaomby teo amin'ny azo fijaliana. Noho izany ry havana, tsy mijanona izany fitaomana izany matraka ankehitriny, na dia eo an-tanakavanany iray asa ankehitriny izy, fa mbola mitaona ny olona rehetra ihany izy hanantona azy amin'ny alalan'ny fanahy masina izay nomeny antsika tsirairay avy zao. Mitaona ny olona rehetra hanantona azy Jesosy. Eny tompoko, olona maro koa no efa voataomany, na taloha zany na ankehitriny zany. Fa izao ny fifaliana. Sambatra ianao ry ngen'ny filazantsara, sambatra ianao zao raha anisany efa voataonany. Fa raha tsy izany kosa dia zao araraoty azy. Izao filazantsara soa izao ianao zay mieno, izany filazantsara izany any amin'ny aina aman-jery rehetra any, araraoty fa mbola mitaona anao Jesosy, mitaona anao Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Henoy ary ny hira ny FFPM zay mitaona antsika manao hoe avy ary magnetagneta kiasa dia mba mamory fo fa indromy sy ranovelona izay omena mba amelona hanay mahantra sy variana ry zanako drivelina an'Andriamanitra reriny voninahitra an'ilay Jesosy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana nidera sy laza.
ho tanteraka tokoa ny izany. Amen. Ivavaka isika. Tompo Jesosy io. Indreny alala ny fitiavanao anay zanak'olombelona. Midina tetỳ tany tokoa ianao. Araka misy ny fahamarinana izao. Nankalaza ny ray. Namotsy ny olona. Ary ihany koa nitaona ny olona ho amin'ny famonjena. Satria tsisy foinao. Ho very izahay izao. Na dia iray aza. Ta io ny teninao Jesosy. Mbola maro ny fanahy ho vonjena Jesosy. Mamonjavonay. Mamonjavony izao tontolo izao izao. Mbola maro anay. Efa navery. Mbola maro tsy malalanao ary mbola maro ihany koa mikiry biby. Iaina anatin'ny aizina. Ianao le fahazavana izao tontolo izao. Manakoako ny filazantsaranao. Filazantsara ny nahafatesanao. Jesosy malalako. Andray ny famonjena ny tsirairay avy. Ankalazanao koa amin'ny pasika fa velona ilay mpanjakanay. Fa efa tonga tokoa ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very. Ka io ny tsirairay avy Jesosy. Andray ny famonjenao. Vangio Jesosy ny marary. Vangio ny manana olana. Vangio ny sahirana. Vangio Jesosy malala. Izay rehetra ihany koa mbola tsy mahafantatra anao. Ampizara ho anay ny fahasoavanao Jesosy. Ampaherezo izay ezaka Tompo amin'ity tontolo androandroany ity. Ka ny hery no nahafatesanao anay Tompo. Hery ho anay ihany koa ahafahanay manositra ny zana-tsim-pikalefan'ilay ratsy. Eny ny hery ny azo fijalianao. Ahafahanay ihany koa mahazo hery hitombo hatrany amin'ny fahatomonanao Andriamanitra izao. Satria masinao. Koa raiso ary avako. Mitsodrano mahery ho tonony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vahoaka teo amin'ny azo fijaliana. Hitay atsika ny Jehovah ka hiaro atsika. Hampamirapiratra mitavany amintsika ny Jehovah ka hamindra fo amintsika ho amin'ny Jesosy Kristy to. Hanandratra ny tavany amintsika ny Jehovah ka hanetsika. Fifaliana sy fiadana. Eny. Hoy ny teny Tompo vaoka ho tanteraka aminao hoe. Tiako izay ty ahy. Ary izay hatrapitady avy Tompo hahitahy. Eny. Efa nividiko tamin'ny rako ianao. Mandehanao ny Tompo. Fa momba nao ambaraka-tongany. Fa tanterany izao tontolo izao. Ho anao ilay mpanjaka masina indrindra. Petraka eo amin'ny seza findriana amin'ny zanak'ondry. Ho anao misaotra. Midera ny hery ny voninahitra ny fahefana. Fa ho anay kosa ny fanafahana. Ny fibebahana. Halleluja. Halleluja. Amen.